La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres, souk à vitres, tri sans serment. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soka vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalamba vao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao, andro vitsimonjy nanomboany izany. Maro ireo fo torakovitra ka mitady izay fomba rehetra ampitsarana ny fividianana. Tsy izay anefa ny tsapa fa dodina avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny farany androany fifanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tenisy izay nitanterahana teny amin'ilay country club Ilafy. Tsy afa-be la manoloanan-dry vahiny isika malagasy. Maresaka iraisam-pirenena nitanterahana omaly ny fifidianana rososona ao Côte d'Ivoire, fifidianana munisipaly sy régionaly. Raha ny antotanisa vitsy dia vitsy ireo mpifidy tonga nandatsabato. Ny andidin'ireo avy hatrany ary. Ankafanena indray tompoko lasy toko vavy ny tsidianay tokantrano amin'ny ety alina ety fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia tafiditra tanteraka anatin'ny fampelezan-kevitra isika amin'izao fotoana izao. Andro vitsy nanomboany izany maro ireo torakovitra ka mitady izay fomba rehetra ampitsarana ny fividianana, tsy izany anefa no tsapa fa dodina hanatanteraka fividianana ny vahoaka malagasy. Rarisona Yaondry. Ny vanim-potoanan'ny fifidianana toy izao no tena ahitana sy ahafantarana ireo mpanao politika malagasy. Izy amin'ireo tokoa no efa niomana sy nivonona amin'izany fifidianana izany. Fifidianana izay endrika anehoany ny vahoaka malagasy ny fahefany sy ny safidiny amin'ny mahatompony ny fahefana azy. Maro ankehitriny ireo manao ady sanina sy mivory etseroa anemorana sy anafoanana mihitsy ilay fifidianana satria raikitra tokoa izy ity vao raiki-tahotra. Raiki-tahotra satria nahoana? Efa mazava ny faneho-kevitry ny vahoaka malagasy amin'izay ametrahany ny fitokisany anala ny firenena anatin'izao kizolalona misy azy izao. Ampy izay ny fanararotam-pahefana. Ampy izay ny fanitsahana ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ampy izay ny kolikoly mambotry ny firenena malagasy. Ampy izay ny fanaovana kiantrano fieverana ny vahoaka malagasy ho bado sy tondrona. Fa indrindra, ampy izay ny fivarotana ny tanindrazana. Raha tsy hitanisa afa-tsy ny fampidirana ireo samby sy nompanjono miisa 300 andripaka ny arenan-dranomasina eto Madagasikara. Efa ela ny vahoaka malagasy no ny andrandra fifidianana, anovana sy anliana ireo mpitondra teo aloha izay voapirofo fa tsy naomby tamin'ny fitantanana ny firenena. Vahoaka malagasy izay fatrapanaja ny filaminana no mitaky ankehitriny fanovana ho amin'ny tsaratsara kokoa sy ampandroso ny fireneny ao anatin'ny fomba famindram-pahefana demokratika izay filamatra iarahan'izao tontolo izao miaina sy manaiky izay no tadiavin'ny mpanoriana sakanana tsy anio ny safidiny. Ny vahoaka no andriamanjaka tompon'ny fahefana. Fifidianana tokana ihany no lalana tsy maintsy izorana anehoany izany mahatompo-pahefana azy izany. Koa meteza ho tsaraim-bahoaka amin'ny fifidianana isika. Vaovao ny fampelezan-kevitra kosa indray dia vahoaka maro no namaly ny antso ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina tao amin'ny renivohitry faritry Boeny tao Mahajanga omaly. Nitsipihany Andry Rajoelina fa hotohizana ny ezaka efa vita ampandrosoana ny Mahajanga. Yves Richard sy Iona Saina.
Rininosobe sy ireo distrika maro tany amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara. Ny totodo ny azo ny renivohitry ny faritry Boeny tao Mahajanga omaly ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina. Noporofony ny vahoaka ny Mahajanga tamin'ny famenona ny village touristique, ny fitiavana sy ny fanohanana ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Namafisy ny Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenana fa tsy azo ekena intsony ny fahantrana sy ny fahasahiranam-bahoaka. Ho an'ny Mahajanga, hotohizana ary ampitomboana ny zava-bita nandritra ny fitondrana tetezamita. Ankoatry ny fametrahana ivitoerana famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro izay anamaivana ny fidangan'ny vidinjiro. Eo ihany koa ny tetikasa fanitarana sy fananganana tanan-dehibe vaovao. Tetikasa sy fodo-drafitrasa maro tsy mena amita amin'ny anivelany no nampanantenainy ny vahoaka ny Mahajanga. Orona tanàna vaovao sika ka ery ampidirana ery Mahajanga ery Amparay Mahitsy no ametrahantsika nouvelle ville eto Mahajanga. Asitsika lalana 4 voies zay mampifandray amin'ny centre ville sy ny aéroport sy ny plage. Zany no ataontsika. Ny any Frantsa dia manana ny Côte d'Azur. Ny any Espagne, ny any États-Unis dia manana ny Miami. Ny any Espagne dia manana ny Ibiza. Fa kosa eto Madagasikara dia ataontsika tsara tarehy i Mahajanga atoko lasy toko vavy. Ny fiara-mientany rehetra no ahafahana mametraka ny toky sy ny fanamby anavotana ny firenena anatin'ny fotoana fohy raha ny fanazavana. Miantso ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka indrindra ny mponina Mahajanga araka izany ny kandida Andry Rajoelina hifidy sy handaja-bato ny laharana fahatelo ambin'ny folo ny fahafito ny volana Novambra ho avy izao. Zaho rehefa manome rendez-vous anareo dia tongonareo. Atsangano tanàna zay tonga hoe rehefa ka mety rendez-vous, atsangano ambony be. Dia zao atsangako ny tanako dia anjakatsika daholo ny tanantsika rehetrarehetra zay tia tandazana. Dia atoetratsika ny tanako dia zao ny rendez-vous meko aminao dia amin'ny 7 novembre vidéo numéro 13 ahafahantsika manavitra ny firenena, manavitra Madagasikara tokoratokogalo. Ny safidy rehefa noana ny vatana dia mivezivezy ny fanahy marina sa tsy marina. Kibonona ny fanahy mivezivezy solution numéro 13. Numéro 13 ihany no afaka anavitra ny firenena. Numéro 13 ihany no afaka anavitra ny Madagasikara. Misaotra tokola, makasitraka tokovavy, masina ny tandazana, tsy rasy safidy Madagasikara. No tanterahana androany ny famaranana ny fifaninanana no karakaray ny ligue partry ny karaté do eto Analamanga. Nisy ny fanolorana kopa misa 13 avy amin'ny kandida ho filoham-pirenena laharana fahatelo ambin'ny folo. Fanomezana izay nampientanana indray ny mpandray anjara rehetra ary namoa ny avy teknika eo amin'ireo mpahay aiady karaté do. Ligue karaté do Analamanga dia nitady fanohanana. Dia nitady toko angamanareo ka sendra vata dia nahazo an'Andriamantoa Rajoelina izay nanolotra kopy 13 ho zaraina amin'ity azy kopy lehibe dia lehibe mihitsy ny anako ary mbola tsy nisy mihitsy teto Madagasikara ny abeana kopy tahaka an'izany. Isaorana be dia be anazy zay araka ny teneniny foana moa hoe isy karatéka champion foana teo dia mijery ny karatéka izy araka le ambarany foana koa hoe zao tsy fotoana ny déclaration d'amour intsony fa fotoana ny preuve d'amour izy dia nanao preuve d'amour izy zany androano an'ny karatéka malagasy rehetra dia isaorana anazy. Mampikony Ambatoboeny, Madirovalo, ireo indray ny district nanatanterahany ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina sy ireo délégation miaraka amin'ny fampielezan-kevitra tamin'ity androany ity. Ao anatin'ny vaovaon'ny fampielezan-kevitra izay hatrany dia hanandratra sy amena ny asan'ny mamalagasy ny kandida laharana fa-430 Pasteur Mayol. Raha safidiny vahoaka malagasy ho filoham-pirenena ny tenany izay no isan'ny nambarany nandritry ny fampielezan-kevitra ny tanterahana tetsy amin'ny kianjana lalibe tamin'ity androany ity teny an-toerana Iona Saina. Ny vahoaka Antananarivo no safidin'ny kandida laharana fa-430 Pasteur Mayol anatanterahana ny fampielezan-kevitra tamin'ity androany ity ka tetsy amin'ny kianjana lalibe no natanterahana izany. Fotoana iaonana izay efa nandrasan'ny vahoaka hatry ela. Nambaran'ny kandida laharana fa-430 nandritra ny fandraisam-pitenenany fa vonona ny kandida amerina ny maha-malagasy ary anorina fa tsy andrava. Mbola
mbola misy vahoaka malagasy tsy voavidim-bola tsy voavidy t-shirt sy ny kaskety eto Madagasikara. Ny lapa-panjakana rehetra lapan'ny mpanjaka rehetra na ny Mpumalanga io na ny Rova eran'ny Madagasikara dia lapan'ny mpanjaka dia hoamboary ny kandida pasitera Mayola daholo. Tsisy rova maizany sony eto. Tsisy lapana-panjaka zany na aiza ka mbola hodoran'ny olona na omay. Fa dia averina ny asy izany mamalagasy ny gasy zany sy ny fomba ny gasy matahotra n'Andriamanitra. Ny gasy dia tsy mangalatra tsy manao kolokolo. Fa zao raha mividy antsika ny alalan'ny t-shirt sy ny kaskety sy ny vary sy ny menaka dia kolokolo izany. Noho izany itsika hiady amin'ny kolokolo ary andeha amin'ny fahamarinana amin'izany ady amin'ny kolokolo izany. Nampiavaka ny fampelezan-kevitra nataony kandida laharana fa 430 pasteur Mayola tamin'ity androany ity ny fanatrehindreo kandida ho filoham-pirenena hafa. Mariky ny fihavanana izany raha ny fanazavana izy ireo izay ifanohana raha misy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana. Nisy eran-tany tsy mbola misy izany hoe midinana kandida anankiray izany dia atena kandida hafa. Fa izay ny mariky ny firaisankina antsika samy malagasy, mariky ny fifankatiavana, fa mariky ny fampihavana-pirenena sahady zany. Ary zay miaraka amin'ireo kandida 20 eo na 13 na 20 dia midika sahady zany. Fa ifanohana amin'ny farany izahay ka raha ny ray aminay ireo ny tonga dia tafiditra deuxième tour dia ifanohana daholo zay dia tafiditra deuxième tour. Dia atao voatrataka dia ifahinenana aminay 20 mianadahy eo fa raha tafiditra deuxième tour ny ray aminay tonga dia apôky 60 dia tsy maintsy mivoaka amin'izao fahatrana zao ny malagasy, amin'izao fahoriana zao ny malagasy ho afaka mikolikoly mitsahatra ny fandanana tokotoko mitsahatra ny volam-panjakana. Itoy hatrany ny fitetezam-paritra tanterahan'ny kandida laharana fa 430 anatin'ny fampelezan-kevitra. Isany anatanterahana izany tsy ho elany any amin'ny ilany avaratry ny nosy raha ny fanazavany tompony andraikitra. Lafo vaovao hafa kosa indray dia notondrana adevitra tao anatin'ny fandaharana ankitsipony Zoma alina teto amin'ny fahitalavitra Cool TV mahakasika ny tanora sy ny fanabeazana izay nanasana tanora roa voaresaka tamin'ny izany ny olana ara-pifandraisana eo amin'ny tanora sy ny ray aman-dreny, ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'ny ankapobeny any tontolon'ny teknôlôjia. Isan'izany ny Facebook izay be mpampiasa indrindra amin'izao eto amin'ny tsika sombany tamin'izay adevitra izay ary. Dia moa tonga an'ilay hoe fa maninona antsika manao andreny satria tsika mora rebirebena. Tena hoe za koa anatin'ilay izy mora rebirebena ny tanora. Za tsy teny hoe tanora malagasy fa mety hoe tanora eto Afrika na koa tanora amin'ny réseaux sociaux mety rebirebena olona ohatra hoe misy superstar anankiray manao zavatra dia tsy maintsy hanao an'iny koa satria idole koa dia za koa hanao an'izany. Dia zany zay hoe tsy mijoro amin'ny ino tsy mijoro amin'ny mahainao ianao. Da nefany ny média zany ny fitaovana entina miserasera ao anatin'izany tambadrotra serasera tena mamolavola ny zavatra io afaka ary tena vetivety kely io dia miparitaka tsy tehitena hoe be dia be ny vidéo tokony tsy hiparitaka amin'ny internet fa miparitaka dia hitan'ny olona ilay izy dia tena gagana hoe izay ilay zany amiko ilay izy tsy fahampiana ny fiomanana amin'ny fahatongavan'ireny fitaovana ireny satria aminay aloha zany dia hoe fahatongavan'ireny internet tambadrotra serasera reny opportunité lehibe ho an'ny firenena mandroso andalam-pandrosoana ohatra Madagasikara zany hoe fa reny kosa nefany dia tena mbola mireprésente défi be na challenge mba ahafahana mitondra ny amin'ny développement ilay izy fa tsy hoe anaovana zavatra fatantany fotsiny zany mahakasika ny hoe ina daholo no tokony postena mahita an'ireny zavatra ny hoe postena ve ny olona hoe mahafinaritra ny olona mihitsy miposte an'ilay zavatra ohatrany hoe rabe ireny miposte an'ilay hoe zavatra hoe
tena zay le maty vu zay jire hita lana zavatra miposteko teo tonga dia be j'aime be le zany zavatra zany mena reo fa tena marina le izy tena dia ohatry zay zavatra zany tokony hoe ahoana fomba ilana amin'izay zavatra dia zany mahita hoe anatin'ny efa dimbola kely ny kizy dia homanina mifatongavana io zavatra io fa tsy hoe rehefa tonga izy hoe tsy mahazo manao an'io fikorontanany fiainam-pivady fikorontanany amin'ny fianakaviana tena hitako tena olana mihitsy io na dia ataoko fotsiny hoe ihany manao Facebook rakoto dia ny vadiny manara-maso na zavatra hoe iza koa zao toany ihany dia lasa mpiteraka olana tena olana za tena mino fa maro ny olona mpifankatia ny saraka noho ny Facebook tsy fahafehezana le zavatra dia zay koa anisan'ny olana be koa ny éducation satria zao ny ankizy variana amin'io tokony hanao révision na BEPC na bac na mianatra tokony hianatra mihitsy vao 12 ans dia efa tafiditra ao anatin'le monde Facebook dia variana loatra tena variana loatra anisan'ny tena mahapotika ny ankizy zay zavatra zay hoe voka-dratsy le tsy fahafehezana le monsieur connecté zany lasa olana any amin'ny misy fiantraikany be any amin'ny résultat any amin'ny resaka scolarité miara-mirona dia zany zao dia taratra voalohany taratra hita be hoe fironana hoe zao indray malaza dia any daholo na mety na tsy mety na fantatra na tsy fantatra zay dikany dia atao daholo dia amiko aloha zany tsy hitako mihitsy zany aloha le tena hoe rehefa ataon'ny olona ve dia tsy maintsy atao na mety amin'ny tena na tsy mety dia za miteny za te nipefitra hoe jereo zay mety amintsika fa tsy voatery zay ronany rehetra na zay malaza ny tsy maintsy isy anao koa fa fatary zay atonina antsika zay angamba tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mbola tsy nisy fiovana ny toedrarah manoloana ny iray fakanan-keriny ilay tompony pharmacie principale teo anoloan'ny trano fonenany omaly tokony ho tamin'ny iray ora sy sasany teo eo androany nanao antsoavy tao amin'ny tambazotra tserasera ny fianakaviany sy ireo akaiky azy ary nanamafy fa misy ny tranga fakanan-keriny ankoatray manao antsoavy amin'ny tsirairay ihany koa izy ireo mba hiantsoavy hatrany na anantona ny mpitandron'ny filaminana akaiky raha vao misy vaovao mahakasika izay fankanan-keriny izay. Atolotra anao indray ary ny pejy dokavarotra aorianan'izay nazantsika ny famaranana ofisialy ny JMJ Mada andehan'ny fasifa eo ihany koa ny andro farany tamin'ny fifaninanany Open International BMOI Air France taranja lao tennis rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andoutapenok ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Taloza rehefa hiantso mila mampiditra kody raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina bip ampiasaina e.
bipa mora indrindra rehefa iantso ny tambazota izay tianao. Alefa saída. Veneto amin'ny fampalalam-baovao esiky nanoisantsika ny vaovao dia mifarana tamin'ny fomba ofisialy androany JMJ Mada andiany fasivy izany tanterahana tany Mahajanga. Nandritra ny lamesa famaranana nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa ao Antsirabe indray no andraisana ny JMJ Mada fahafolo amin'ny taona 2022 ka eto Andriatsilavo. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy tao Belobaka ny JMJ Mada andiany fahavalo izay nitanterana tao Mahajanga tamin'ity taona 2022 ity. Ny zoma ifandisy ny katesisy lehibe izay niompana manokana tamin'ny fanazavana ny fiantsoan'Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Taorin'izay ny zoma hatrany dia nisy ny seho famitinana ny tantara-pamonjena ary nitoy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ny sabotsy nisy ny alimbavaka sy ny fitsohana ny sakramenta masina izay natao tao Belobaka ary tao Belobaka ihany koa nanaovana ny lamesa famaranana sy nanambarana tamin'ny fomba ofisialy fa ao Antsirabe no andraisana ny JMJ Mada andiany fahafolo ny taona 2022. Raha tsy hivina nanomboka ny fahavalon'ny volana Oktobra lasa teo ny JMJ Mada andiany fahasivy ka izao ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany fa 14 ny volana Oktobra 2022 izao. Tany Fianaratsoa no tanterana ny JMJ Mada andiany fahavalo ary Antsirabe araka izany no andraisana ny andiany fahafolo aoreny ny Mahajanga izay nandray ny andiany fahasivy. Mahaliana ny tanora ny feonam-be tahaka izao satria mihoatra ny 3 alina ireo tanora malagasy tonga nandray anjara tamin'ity taona ity avy amin'ny lafivalona inosy. Fahasoavana sy fampizarana traikefa maro amin'ny toe-panasy sy fiainana maha-kristianina no ny ainana nandritra ireo andro vitsivitsy ireo. Tontolon'ny finoana izay hatrany dia maro amin'ny olona amin'izao fotoana izao ny lasa mivily lalana ka mampiasa ny fiangonana ho fitaovana hitadiavam-bola. Manana andraikitra amin'izany ny fanjakana fa io ihany koa ny mpitarika fiangonana raha ny fanadidina natao ionina saina sy Gaetan Andriatsilavo. Tatao anatin'ny 10 taona farany nitombo ary niroborobo ny isan'ireo olona manangana fiangonana teto Madagasikara. Maro amin'izy ireny no manorina izany fiangonana izany izay atao fitadiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa raha ny fanazavan'ny mpandinika sy mpampiofana amin'ny toroteny. Tokony handray andraikitra mifanandrify aminy ny fanjakana manoloan'izay tranga izay. Betsaka amin'izao ny mpitoroteny karazam-piangonana ny anaram-piangonana maro samihafa izay mitory zao zavatra isan-karazany izao ivelan'ny baiboly. Fitiavana arena maloto ohatra ka razafady raha mampiasa teny vahiny ka lasa ohatrany hoe zao manao ohatrany karazana marketing koa ny fiangonana manao izay azona mpanjifa bebetsaka kokoa. Il est tout à fait du rôle d'un gouvernement. Manana andraikitra ny fanjakana amin'ny famolavolana lalàna. Izany dia tokony amefy sy ho arifanina manoloana ireo mpitarika fiangonana mitaona ny mpivavaka hanome ny volany rehetra na ihany koa ohatra ny tsy hihinana fanafody intsony na ihany koa animbazimbana ny kolotsain'ny firenena. Izany dia tokony ho andraikitry ny fanjakana iarovana ireo osa sy anasaziana ireo mpanararoatra sy mpisoloky amin'ny resaka fivavahana. Ny fiangonana ihany koa ankilan'izay tokony hijoro sy iorina araka ny baiboly marina ka hampianatra ny olona arak'izay tsy hitadiavana tombotsoa manokana ary amin'izay fotoana izay ny kristianina tsirairay avy dia ayanavaka ny vary sy ny tsiparifary amin'ireo fiangonana maro miorina. Manoloana izay fahaizana manavaka ny vary sy ny tsiparifary izay nilaza ny tompona andraikitra eo anivon'ny Ahmadiyya fikambanana Silamo fa tsy tokony hafangaro ihany koa ny fikambanana manao asa soa ho an'ny vahoaka araka ny nanirahana azy sy ny fiangonana hafa izay niteraka resabe tato ato. Même notre association musulmane Ahmadiyya qui existe déjà dans des centaines de pays, vous allez chercher sur internet. Tsy ao anatin'izany izahay na ny fikambananay ao anatin'ny Ahmadiyya izay mahenika firenena 700 ankehitriny. Afaka manao fanadihadiana ianareo mikaroka ny amin'ny internet fa tsy ahita hoe nisy mpikambana iray atao aminay voatazona noho ny fitondrana teny ratsy na nanampy ireo olon-dratsy. Tsy izany ny fanabeazanay, tsy izany ihany koa ny tanjona sy vinanay fa ny fitiavana ho an'ny rehetra tsy misy ifankahalana. Araka izany tsy ao anatiny izahay. Izany no ikarakaranay isan-taona. Efa fomba mahazatra anay ihany koa ny hoe indray mandeha isan-taona misy ny fivoriana ahafahana manabe mampita afatra tsara.
ohatra hoe ahoana ny fomba iainana eo anivon'ny fiarahamonina, ahoana ny fanajana. Pour faire de bonnes éducations, pour donner de bons messages, comment il faut vivre dans la société, comment il faut respecter. Araka izany, nisy ny fiaonana teo amin'ny samy mpikambana teo anivon'ity fikambanana ity, ka ny fanomezana azo ny vehivavy silamo ny loha hevitra nofidiana tamin'izany. Tsy marina raha ny fanazavana hatrany ny feo mandeha, fa tsy manana zo ny vehivavy silamo. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia farana androany fifananana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja laotenisy izay nitanterahana tao amin'ny Le Country Club Ilafy tsy afabela manoloana an'ireo vahiny isika malagasy nandritra izay fifananana izay Henri Florio. Ny farana tamin'ity androany ity ny fifananana iraisam-pirenena taranja laon tennis izay nitanterahana tetsy amin'ny Le Club Country Ilafy. Fifananana izay nandraisan'ireo mpilalao malagasy matianina sy vahiny anjara tamin'ity taona 2024 ity. Teo amin'ny lalao famaranana simple dame, fiaonana teo amin'ny Rachel sy Nantenaina. Nandrombaka ny fandresena teo amin'ny lalao famaranana sokajy vehivavy i Rachel. Ho an'ny zazalahy kosa norombahany Matias. Tsy afabelana nolonan'ry zareo vahiny isika malagasy tao anatin'ity fifanitsanana ity. Azadino fa rahainao eto amin'ny Cool TV anioalina amin'ny 7 latsaka fefany ireo lalao rehetra tamin'ity androany ity. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity, saorana ianao nanaraka izany sampana fampalalam vaovao manome fotoananao rapitso amin'ny iray ora tena kosa manome fotoananao amanaraka indray. Soava tsara daholo tompoko. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca vitre, tri sans serment. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny Socavitr. Labelcom, narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.